inona marina moa no tena tanjona kendren'ny fivavahana amin'Andriamanitra. Izay indray no iarahantsika mamaly an'io ary anasananao ampitiavana amin'ny alalan'ity fandarana university ao anatin'ny FDB hoe vavaka iainana. Saotra no atolontsika ho an'Andriamanitra ary faly indray miarabanao dia kopakopa tanana mirary fihavanana sy fiadanana ho avy amintsika tsirairay avy amin'Andriamanitra ary isaorantsika Andriamanitra manome an'izao fotoana izao. Manana lohevi-dehibe anankiray indray tsika mandritra ny terinandro ity le manao hoe vavaka iainana. Efa iainana ve ny vavaka? Dia manana zanatohevitra ho resahantsika an'io mialohan'izay asaiko ianao hivavaka tsika. Tsara indrindra tompo ny fitantananao, isaorana anao zany. Fa mbola betsaka ny zavatra tokony ho fantatray mahakasika ny fifandraisana akaiky aminao, atoroy an'izany zahay mamindrafo aminay, mamelany elokay ary sitrakay ianao ray malalo, hitarika anay amin'ny fahamarinana rehetra fa amin'ny anaran'i Jesosy no anirina izany. Amen. Inona marina moa ny tanjona kendren'ity hoe fivavahana amin'Andriamanitra ity? Mety manana eritreritra ianao hoe hahazoko zavatra toy izao, vaingan-javatra, na harena, na hahazoana firindrana sy filaminana, hahazoana fahasambarana. Marina daholo ihany izany amin'ny ampahany hoe ilaintsika ao anatin'ny vavaka. Fa inona ny tena tanjona hitondran'Andriamanitra asy ianao hoe mivavaha? Dia andao fantaritsika izay. Mivavaka ve ianao isan'andro? Impiry ianao no mivavaka maraina, atoandro, hariva sy ny alohan'ny hanao zavatra anankiray, alohan'ny sakafo ve? Ary izay fiainam-bavaka ao izay ve misy hafanampo mihitsy ao aminao entinao mivavaka? Sa sao izasy ianao sao dia lasa fahazarana fotsiny matetika? Ary rehefa mivavaka amin'Andriamanitra zasy ianao mangataka ve ny betsaka? Sa mideran'Andriamanitra no rehefa azo aloha sy izay mbola ho azo omen'Andriamanitra asy ianao? Fa izany rehetrarehetra izany dia ilaina ho fantatsika sy refesitsika amin'ny fomba tsika isan'andro ifandraisana amin'Andriamanitra. Efa nandramantsika ve ny hoe herin'Andriamanitra tao anatin'ny vavaka nanova zavatra ary ny fanatrehan'Andriamanitra ihany koa tao anatin'izany tsapantsika ve? Fa tena manatrika Andriamanitra amin'ny fivavahana tao ary afaka manova ny zavatra rehetra Andriamanitra. Misy zavatra andrasantsika fiovana amin'ny fiainana dia niditra nitsera tamin'izany ve Andriamanitra? Manana fijoroany vavolombelona amin'izany angamby ianao ary tsara indrindra ny izarana an'izany ao anatin'ny resaka ifanaovana, ao anatina vondrona kely na ao anatin'ny ankonana amin'ny fiainantsika andavanandro. Misy ohatra nomen'i Jesosy mahakasika ny fifandraisantsika aminy dia le hoe fotom-boaloboka sy le hoe sampam-boaloboka. Ireo zany ilay ohatra tsara nomen'i Kristy hoe izy no fotom-boaloboka ary isika no sampany. Ka izay fifandraisana izay no aseho an'ilay hoe vavaka, ilay fangalana ny tsiro avy eo amin'ilay fototra mandeha makany amin'ny sampana, mamelona an'ilay sampana. Izay zany ilay fifandraisana tsy tapaka izay no sary tsara indrindra satria iny no mamelona an'ilay sampana tahaka ny mahavelona an'ilay fototra dia mahatonga azy roa lasa hoe tsara, mahavokatra ary ahotazan-tsoa zany ao anatin'izay. Mieritreritra sika hoe mivavaka tena miaino ve Andriamanitra? Tena marina. Mandre izy ary mamaly ve Andriamanitra rehefa avy eo? Tena marina fa mamaly Andriamanitra. Ary tena izay ny zava-dehibe indrindra Andriamanitra mamaly ny fivavahantsika. Fa izao amin'ny fotoanany no hamaliny anao, amin'ny fotoanany no hamaliny ahy, amin'ny fotoanany no hamaliny antsika ary amin'ny fombany ihany koa. Andao tsaroantsika tsara izay, ho tadidintsika tsara. Amin'ny fotoanany sy amin'ny fombany Andriamanitra no mamaly ny fivavahana sy asandratsika aminy. Ary indraindray io tsy arak'ilay andraindrayntsika na tsy arak'ilay metimety amin'ny notenenitsika sy ny eritreretintsika, kanefa izay ny mahasoa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ihany koa zany ilay tena tanjona? Mety hoe misy fotoantsika mivavaka momba ny zavatra anankiray ao anatina fotoana maharitra mihitsy. Mety hoe amam-bolana io na aman-taona io, dia rehefa manisa n'izay fotoana izay ianao niainga tany amin'ny nanomboanao nangataka, dia mety hialefy kely ny fanantenana hoe toa tsy mety hivaly izy zany. Na ihany koa nefa mety mametraka fetra ihany ianao hoe angatahako ao anatin'izao ty, asianao fetra ara-potoana,
dia rehefa tsy mivaly amin'izay dia tsy sitrapony zany saingy zao ao anatin'izay alavampotoana zay misy famola volan'Andriamanitra asy ianao ho amin'ny sitrapony ny teny tamin'ny teny fikasana izy Mateo 7:7 ao amin'ny soratra masina milaza hoe mangata dia omeny ianareo tao hoe mora kely rehefa avakiny zay hoe angataka zany zao dia mahazo rehefa avy eo teny fikasana zany nampiny Jaona voalohany 4:4 nefa le teny fikasana hoe raha mangataka zavatra amin'ny Kristy araka ny sitrapony isika dia miaino sy mamaly antsika izy miampy hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra zany satria io sitrapon'Andriamanitra io le tena mahasoa asy ianao anie dia izay ihany koa zany le izy misy fomba amalian'Andriamanitra atsika ary tena mamaly Andriamanitra araka le nresahany voalohany mety tonga dia avy hatrany izy dia mamaly hoe eny ary mangataka famelan-keloka ianao ary tamin'ny fonao tanteraka mamaly avy hatrany Andriamanitra hoe eny ary voavelany elokao mety ihany koa hoe nitaridretra ny valim-bavaka misy zavatra andrasantsika ao anatina fiainana fandraharahana amin'ny fiainana fisahana amin'ny fiainana fifandraisana ankapobeny sy ny zavatra maro samihafa dia mitaridretra ny valiny io fa to tsy tonga avy hatrany misy tanjon'Andriamanitra ao anatin'izay fa ny fantatr'Andriamanitra ho antsika dia zao fotoana mety no amaliny azy zay mety anton'ilay mitaridretra ny manaraka dia zao hoe valian'Andriamanitra ilay vavaka fa amin'ny fomba tsy apozina zany hoe tsy ilay tena nieritreretinao na tsy ilay fomba nieviranao ahatongavan'ilay izy zany koa mbola fomba fiasan'Andriamanitra satria tena miaino Andriamanitra ary mamaly Andriamanitra ary izay nefa ny fantany fa mahasoa asy ianao amin'izay fotoana izay tsy hanome zavatra antsika Andriamanitra izay tsy mahasoa antsika satria animba antsika fotsiny zany fa izao ny mahasoa antsika ihany nomeny ary mandrisika antsika izay ilay hoe tanjon'ny fivavahana eto dia hoe mandrisika antsika ny fivavahana mba hilefitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy hitoky amin'Andriamanitra zay ny valin'ilay fanontaniana io fivavahana fifandraisantsika tsy tapaka amin'Andriamanitra mila faharetana indrindraindrindra dia ny mba hileferantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary ihany koa ny hitokisantsika tanteraka amin'Andriamanitra lasa mitoky amin'Andriamanitra mandrakariva ianao satria hitanao hoe tena mahasoa kay ny zavatra nomen'Andriamanitra izay voaraiko ao amin'ny soratra masina dia mitantara olona maro izay niaran'ireo zavatra reo tao ny valim-bavaka avy hatrany tao ny valim-bavaka hoe niato niandry kely ary tao ny valim-bavaka niandry ela tao ny valim-bavaka tsy tamin'ny fomba tsy nampozina misy an'izany ao amin'ny soratra masina iray manontolo fa zao ny rehetra dia tsy maintsy nandalo tamin'izany hoe matoky an'Andriamanitra izany ary izay ny tena tanjon'Andriamanitra amin'ity ivavahantsika amin'ity mba hananantsika fitokisana atoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zaho sy ianao dia tena tian'Andriamanitra ny hatanteraka an'izany homba antsika ny Andriamanitra ary hanampy antsika izy hatakatra ny sitrapony hivavaka isika Tompo betsaka ny zavatra mety mbola tsy takatray ka ampio izahay hatakatra azy amin'ny alalan'ny fifandraisana akaiky aminao amin'ny vavaka amin'ny faharetana rehetra hiaro anay amin'ny ratsy ianao amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany amen